za mihevitra ho mafy loatra na ho mahery loatra. Saoly no lehilahy avo siranjanana indrindra teo amin'ny Israely, nihevitra izy fa izy no mafy indrindra, fa nipotra i Goliata dia nisitrika 70 andro i Saoly sy nasany seho teo anatrehan'i Goliata. Nirehareha i Goliata, nanao azy ho mafy indrindra ary namoaka vava hoe mamoaha lehilahy iray ianareo hiady amiko. Nipotra indray Davida izay noheveriny fa tovolahy kely, tapaka ny lohan'i Goliata, vita ny tantarany. Nihevitra ny tenany fa mafy Davida satria nahalavo ny mahery. Nipotra indray Betsaka, lavo ny fahotana i Davida. Nirehareha ny fahotana satria nahalavo ny voahositra nekaran'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Resy ny fahotana noho izany Jesosy irery IANY no mahery, no mafy be, aza misaraka amin'ny Jesosy fa voatafasaraka amin'ny Jesosy ianao dia resy lavo. Jesosy irery IANY, tsy mahazo resy isika.